Tontosany alarobia lasa teo kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao ny antenimiran'ny varitra ao Tomasina ao. Tanjona ho ny filoha vaovao ny fanajana ny mangarahara ny fiaraha-midinika ary ny fiarahana manapa-kevitra. Ny antsipim-baovao. Asa Fatsika Bary fitantanana mangarahara no tanjona apetraka eo anivon'ny antenimiran'ny varitra Toamasina manomboka izao raha nambaran'ny filoha vaovao Rafidy Manana Narson. Samba ny tao anatin'ny 5 taona vao nisy indray ny fifidianana vita ara-dalàna sy famindram-pitantanana ara-panjakana teo amin'ny antenimiran'ny varitra. Ny faha 20 hatramin'ny faha 5 ny volana May ho avy izao dia ho tonga ao Tomasina ny iraky ny Chambre de Commerce et d'Industrie ao Bordeaux, Frantsa, hanao sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Rotota. Ary izany indrindra no nahatonga ny filoha sy ny ekipa ny antenimiran'ny varitra ao Tomasina hiazo an'i Bordeaux ny farany herinandro teo izay nametraka ny drafim-piaraha miombonantoka. Zay kosa tsy lavolefona adidy napetraka aminay dia tsy lavolefona zay maromaro ireo programma zay napetrakay ahafahanay manatanteraka zany asa rehetrarehetra zany, ahafahanay voalohany indrindra hijery an'izany tombotsoan'ny mpiasa izany. Zany tombotsoan'ny mpiasa izany dia zava-dehibe indrindra aminay alohany zavatra rehetrarehetra na inona programma apetrakay na inona programma apetrakay voalohany indrindra karaha mampiasa zoan'ireo mpiasa reo izany. Eo ihany koa ireo fitaovana hoentina miasa, ireo mpanao baolina reo na dia mahay baolina izy ka tsy menao godasy tsara, tsy menao baolina tsara, tsy menao gazon tsara ilalaovany tsy androso ihany koa izy zany. Eo menay godasy tsara izy nefa ny ahafahanay manome an'izany godasy tsara zany, ahafahanay manome an'izany fitaovana tsara zany dia mila ampidibola zany izay ao anatin'ity antenimiran'ny varitra ity. Manana traikefa amin'izany zay satria mitantana orinasa maromaro daholo izay rehetrarehetra. Tsy orinasa ambany dia ambany fa orinasa ambony dia ambony manana ny traikefa ny tsirairay avy matoa tonga amina toerana mbola hoy teo hoe nandolovan'ny rivodoza mafy fa mbola mijoro ihany matoa manana an'izany traikefa zany teo appliquenay atao anatin'ny Chambre de Commerce dia nanananay an'izany ataontsika hoe mission valeur zavatra anankitelo zany ary ny vision. Raha ny fantatra ihany koa dia efa vonona ny antenimiran'ny varitra sy ny indostria any Chine sy any Canada saingy mbola miandry ny drafim-piaraha miombonantoka eo amin'ny Rotota ny raharaha dia hiroso ihany koa izany amin'ity taona ity. Ny hoavin'ny antenimiran'ny varitra moa raha jerentsika ireo voafidy sy ireo membre de bureau ary ny filoha dia anisan'ny mpandraraha matanjaka ary mpandraraha manano maizy azy tokoa eto amin'ny faritra Atsinanana ka aminay dia tokony androso amin'izay ary hiova amin'izay ity antenimiran'ny varitra sy ny indostria ity. Na dia fotoana fohy aza ny fitantanan'ny filoha teo aloha ny antenimiran'ny varitra ao Toamasina dia azo lazaina fa afa-po ny tenany nandritry ny tantanany.